Hatreto amin'ny resadresakintsika eto dia tsy mivano krizy ary ny lalana entina mankany amin'izany famanany krizy izany endry matorain'ny jonary dia miolikolika tsy hitany farany. Manao tolotra politika ny profesor Albert Zafy raha nanao fionana tamin'ireo mpiaradia aminy mikasika ny hoe fifidianana lalam-panorenana no tokony atao voalohany. Izany hoe tsy pihana fa tsy fanaovana ny enina tsy amin'ny lalam-panorenana tokana no atao fa fisafidianana lalam-panorenana roa. Ny iray dia fanjakana tokana tia moa le hoe état unitaire ary ny iray fanjakana federaly. Hono andry matorain'ny jonary zany resaky ny profesor Albert Zafy zany ve mety ho vahaolana tokoa eo amin'izao rarasarotra eto amin'ny firenena zao. Misaotranao namana Ismail. Aleo ny maniko an'izany misy tsiambaovao rety tsy azoko elana. Tamin'ny 20 Jolay nivory teny amin'ny espace 3 frères Andefanambojanary ny professeur Zafy Albert sy ireo mpombazy. Tamin'izany no nilazany professeur Zafy Albert fa ny olana eto Madagasikara dia ny fomba fitondrana fa tsy ny mpitondra. Noho izany ny vahaolana ho izy dia ny vahoaka malagasy misafidy lalam-panorenana roa na telo. Nambarany tamin'izany fa efa no azavainy tamin'ny mpitondra fanjakana sy ireo lehibe nitafika izany heviny izany. Nilaza koa ny professeur Zafy Albert fa manambola anaovana fitsapana hevi-bahoaka isafidy lalam-panorenana ny fanjakana malagasy. Inona ny famakafakana azo atao mikasika an'ity état unitaire sy ny fédéralisme ity? Eto ambolohany mba tiako tsy pina ihany fa za tsy miady hevitra mikasika lalam-panorenana. Inona ny tsara? Fanjakana tokana ve sa fédéralisme? Ny olon'izao tontolo izao no miady hevitra amin'izany. Mitory ny filazany tsara aho eto sy manazava ny saim-bahoaka manaraka ary manara-diny nataon'i Jesosy Kristy aho satria izao no nisehon'i Jesosy Kristy teto an-tany. Andrava ny asany devoly. Izany koa no ataoko mampiseho masoandro ny politika maloto ataony reptilien. Efa feno dia feno zany andraikitra izany satria asa miatra amanaina. Tsy mahatsapa an'izany ny olon'izao tontolo izao. Raha olon'Andriamanitra ianao miaino aho izao, fantatro tsara ny tiako ambara, ka fiangaviana aza no ataoko aminao. Mivavaha ho ahy, mivavaha ho any ankohonako, fa ainy ity hoy rainy manonja. Rehefa mazava ny sainao mpiaino, rehefa fantatrao iza no fahavalinao, mora aminao ny manao safidy sy miasa fa tsy angataka fitariana avy aty amiko. Mety amiko foana na fanjakana tokana no misy, na fédéralisme no misy, na fanjakana andriana, na teokrasia na inona satria ny olona amiko no zava-dehibe fa tsy ny rafitra. Impiry amlaza eto fa na rafitra tsara aza no apetraka raha tsy manjary ny mpitondra hainy foana ny mamilivily an'izany ho fiarovana ny tombotsoany. Etsy ankilany na rafitra ratsy aza no apetraka raha olombanina no atao filoha hainy foana mampiasa ny rafitra ratsy ampiadana ny vahoaka malagasy. Izao mahagaga namany Ismail. Raha tonga teto ny JKM tamin'ny 6 Jolay natolotry ny Ankolafy Zafy hodiniany izany resaka ataony izany. Tsy mety azon'ireo mpikambana ao amin'ny Ankolafy Zafy Albert fa fahavalo ny fianakaviam-bera sy ampirenena fa tsy ray aman-dreny. Tsy ampijoro ny demokrasia no mahamaiky azy ireo fa angalatra ny hareny Madagasikara. Tsy ady hevitra mikasika ny lalam-panorenana mety amin'ny malagasy no mahamaiky ny fianakaviam-bera sy ampirenena fa ampanao fifidianana amboletra filoam-pirenena ahafahany ametraka ny bolokiny. Efa hela no nivoy antifédéralisme ity ireo pomba ny professeur Zafy Albert kanefa mampalahelo tsy mety mazava ny resaka ataony.
dia raisiny olona sasany ho fankalana merina fotsiny no tanjony resaka fédéralisme. État fédéral ve no tiany ejoro sa fédération na izany aza tsy mazava. Milaza izy ireo fa président fédéraly no tanjona, dia ho tahakan'inona moa tompoko izany filoha fédéraly izany? Toy Barack Obama filohan'ny États-Unis ve? Sa toy Vladimir Poutine filohan'ny Fédération de Russie ve? Sa toy Joachim Gauck filohan'ny Allemagne fédérale ve? Sa filoha fédéral fito miara mitantana toy ny an'ny Suisse dia Ueli Maurer, Johan Schneider, Aman, Simonetta Somangruga, Didier Burkhalter, Evelyn Wildmer-Schlemp, Alain Berset, Doris Leutard. Zany matsiny misy an'ny Suisse filoha fédéral fito miara mitantana mitovy grady. Tsy mazava koa izany. Ho anao mpiaino, izao no azoko lazaina fohifohy mikasika ny fédéralisme rafitinina. Eo amin'ny fédéralisme manana fahalalahana be ny mpikambana, zany hoe manana autonomie. Kanefa atolony amin'ny fitondrana fohy be antsoina hoe fitondrana fédéraly ny ampahany amin'ny fahefany. Ireto ny fanjakana fédéraly malaza. Misy hafa fa ny malaza dia États-Unis, RFA, Confédération de Suisse, Fédération de Russie, Belgique, Inde, sy ny sisa. Any États-Unis ohatra, misy fanjakana fédéral 10 sy fanjakana fédéral fe, ka i Barack Obama no filohany. Ny teratany Amerikana tsirairay dia sady olo-pireneny fanjakana fédéraly misy azy no olo-pireneny fanjakana fédéraly fohy be. Raha samy manana ny lalàny ny fanjakana fédéraly Amerikanina 10, tokona kosa ny lalam-panorenana Amerikanina. Any Suisse, misy canton mahaleo tena 20 samy manana ny lalam-panorenany. Tsy misy filoha fédéraly any Suisse araka ny voalaza teo satria filoha fito no miara mitantana, mitovy zo sy fahefana ary mandeha bus toy ny olon-drehetra ka azo ny vahoaka iresahana mivantana. Demokrasia ny vahoaka manapaka no atao any Suisse, demokrasia direct, satria raha misy lalàna avoaka ny fanjakana ka tsy tiany vahoaka Suisse, azo ny vahoaka Suisse ravana ny lalàna navoaka ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitsapana evi-bahoaka. Izany mahatonga azy hoe demokrasia direct. Any amin'ny Fédération de Russie kosa misy république 20, misy faritra 40, misy lafintany 7, misy district maleo tena 4 ary misy tanàna fédéraly 2, Moscou sy Saint-Pétersbourg. Kanefa tokana ny filoha amin'ny Fédération de Russie dia andriamatoa Vladimir Poutine. Izy amin'ireo moa no tian'ireo pomban'ny fédéralisme atao eto Madagasikara. Sa fédéralisme vita gasy no tiany ejoro? Vao meka tsara raha izany, fa tokony ataony mazava fotsiny ny zavatra lazainy. Satria misy zavatra roa nahabe resaka atao ao mikasika ty fédéralisme ity. Andaniny ny fihetsika ireo lehibe ny faritra saika nandeha tany Chine nefa nosakanana ankilany ny triangle du Nord. Tamin'ny 5 Jolay, niarantsika nahita tamin'ny filazam-baovao fa nisy zavatra mahamenatra nitranga teny Ivato. Saika ankany Bangkok sy Guangzhou ny filohan'ny faritra Nalanjiro Saina Michel sy ny colonel Bellon filohan'ny faritra Atsimo Atsinanana no ny fanasany orinasa sinoa mainland azy ireo. Kanefa nisy vehivavy tonga teny Ivato nanery azy ireo nidina satria tsy nanana taratasy fahazahoana mivoaka nomeny lehibe ny ono izy ireo, zany hoe tsy nanana ordre de mission. Za eto tsy miady hevitra mikasika ny fepetra ara-panjakana, tokony ajainy mpiasa-panjakana ambony mandeha mamita iraka any ivelany. Ny ady hevitra sokafako eto tompoko de ity: atraiza ny fahefana tokony omena ny tompona ndraikitra mitantana ny lafitany eto Madagasikara. Tsy maintsy miera ny fitondrana fohy be foana ve izy ireo? Araka ny fanazavana nomeny Andriamatoa Saina Michel mantsy manokana vola
roe tsiraitapitisa euro isan-taona ny orinasa mainland ampandrosoana ny faritra 5 de ireto avy Nalanjirofo, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana sy Anosy. De tsy maintsy makany Chine hoy izy ny komity natokana amin'izany ankato ny tetikasa toy ny fanamboarana trano fitobiana, laboratoire, lalana, fividianana jiro fambolena sy ny sisa. Tsy navelana andeha ireo lehibe ny faritra satria lazaina fa voavidin'ny sinoa ono. Tsy fantatra na nahazo vola tamin'ny mainland ireo lehibe ny faritra ireo na tsia. Tsy izany no zava-dehibe amin'ity resaka ataoko ity fa izao. Nahoana no sakanana ny lehibe ny faritra kanefa avela mahalalaka manao banga mimoe alina ny mafia avy eto Antananarivo manondrana andramena sy volamena antsokosoko. Ny zavatra nahabe resaka koa faharoa de ny triangle du nord natsanga ny premier ministre Beriziky tany Antsoy tamin'ny 5 sy 9 Jolay lasa teo dia ny fanakambanana faritany 3 Majanga, Antsinanana sy Toamasina, Antsirana azafady sy Toamasina. Ireto no fanontaniana mipetraka mikasika izany. Fanjakana federaly toy ireo fanjakana 10 any États-Unis ve izany triangle du nord izany sa faritra anana lalampanorenana manokana toy ireo canton 20 any Suisse sa republika toy ireo republika 20 any Rosia sa isintaka Madagasikara ny triangle du nord iaraka amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ahaforona ny Madagasikara avaratra, Tokorea avaratra sy Vietnam avaratra. Mikasika ty fisafidianana lalampanorenana ity misy olona milaza fa anteny mieran'ny lalampanorenana no tokony ajoro, zany hoe assemblée constituante andrafitra lalampanorenana tokana fa tsy mety hoy ireo olona ireo raha lalampanorenana maro no isafidianana tahaka izany lazainy professeur Zafy Albert sy ny pomba azy izany. Ny hevitra moa namany Ismaël Terabary ka tsy mahagaga raha samanana ny azy. Araka ny hevitra manokana, aleo ny vahoaka malagasy mivantana no isafidy lalampanorenana maromaro satria zao rehefa omena vola na omena fiara 4x4 na zavatrafa ireo solon-tena ho tendrena amin'izany anteny mieran'ny lalampanorenana izany. Lalampanorenana vita rafitra avy any ivelany ihany no avoakany ankatoavy ny vahoaka malagasy de ny omaly tsy miova ihany. Ary araka ny hevitro tsy roa fotsiny ny lalampanorenana tokony isafidianana fa 5 fara fahavitsiny. Fanjakana tokana, fanjakana andriana, fédération toy ny Rosia, fanjakana fédéraly toy États-Unis, confédération toy Suisse. Ary raha isiany fanovana lalampanorenana eto Madagasikara namany Ismaël, za tsy sasatra mamerina fa tokony tsy ampidirana intsony ny laïcité de l'État. Araka ny voalaza teo aloha, ny révolution frantsay tamin'ny 14 juillet 1789 no niteraka an'io zavadoza io. Izany révolution izany no nanafoana ny vahoaka frantsay ny fanjakana andriana, nanapahany ny lohan'ny mpanjakany Louis XVI sy namoronany ny politika mankahala fivavahana na anticléricalisme. Ny endriky isehoany zany anticléricalisme izany dia ny laïcité de l'État. Feny zany rehetra resahako zany, izao no mba tiako tsy pihana mikasika ny fédéralisme. Ny gouvernement mondialy ho avy tsy ho ela dia fitondrana fédéral tsy refesy mandidy ifehan' izao tontolo izao iady amin'i Jesosy Kristy. Ny fihetsiky ny ziky eto Madagasikara izao no ahafahanao pieno mitaratra sahady tahaka ny ahoana no endriky ny fédéralisme gouvernement mondial.